Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, mbola ao aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny anaran'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Miaina ao anatin'ny fotoana fifangaroaron'ny tsara sy ny ratsy sika. Misy hitady izay marimaritra iraisana eo anelanelan'ny ratsy sy ny tsara. Dia toa mandeha eo ihany ny fiainana, sady tsy any atsy sy any aroa, eo ozy izy tsika ny fiteny hoe eo. Tena kristianina ve nareo? Eo ihany, manarakaraka ihany. Amin'ity andro an'io ity nefa dia hojerentsika manokana hoe manahoana izany. Tenin'Andriamanitra izay anatsoahantsika ny toriteny androany dia araka ny filazantsara ny Jesosy Kristy, araka ny Matio 7:12 ka hatramin'ny 9:30. Tari-dalana ny fanahy masina. Ary misaotra an'Andriamanitra isika mbola afaka manana fotoana manokana ahafahana indray mandalina ary mijery ny amin'izay hitarihan'ny fanahy masina antsika amin'ity andro an'io ity. Hozaraintsika roa ary ny toriteny androany. Voalohany dia ny hoe mitari-dalana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fanahy masina. Ary ny faharoa dia ny hoe mitari-dalana ho amin'ny fanapahan-kevitra ny fanahy masina. Voalohany fanjakan'Andriamanitra, faharoa fanapahan-kevitra. Izay ilay tenin-droa tsara ho tadiditsika ary ho eritreretintsika ao anatin'izao teny izao. Ary raha miala eto isika dia tokony hahafantatra, hahalala tsara hoe inona no azoko mahakasika an'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary ny tena fanontaniana lehibe dia hoe inona ny fanapahan-kevitro, inona no safidiko raha hiala eto amin'ity toerana ity hiatrika ny fiainantsika andavanandro. Filazantsara araka ny Matio dia nisoratan'ny apôstôly Matio ihany. Ny ahafantarana azy koa dia ny hoe Levy. Ary Matio dia mpamoretra, izany hoe miasa tamin'ny fanjakana Romanina izany izy, ary izay no nahatonga ny Jiosy ratsy fijery azy tamin'izany satria mpamoretra izany dia mpanota. Kanefa kosa nantsoiny Jesosy Kristy Tompo izy ary nanatry maso ny zavatra mahagaga rehetra izay nataon'i Jesosy fony izy tonga tetỳ an-tany. Zava-kendrena manokana ato amin'ity filazantsara ity dia ny hoe mitantara ny fiainan'i Jesosy amin'ny mahavavolombelona nanatry maso azy. Amin'ny maha-apôstôly azy dia nanatry maso izy ary tena vavolombelona ao anatin'izany dia mitantara izy. Ary misy moa ny filazantsara sinoptika Matio, Marka, Luka izay mitovitovy ny tantara, be da be ny tantara izay hitovizan'izy ireo, fa ilay fomba hitondrana anazy no misy mahasamy hafa azy kely. Fa ny an'ny Matio kosa dia nosoratana manokana ho an'ny Jiosy. Izay izany ny tena mampiavaka ny Matio, nosoratana manokana ho an'ny Jiosy izy. Ary ny filazantsara ny Matio nosoratana voalohany ao anaty testamenta vaovao satria misy fandraisany betsaka ary izy ao dia miteny betsaka ny teny voalaza ao amin'ny testamenta taloha, fa ny tena voasoratra voalohany indrindra tamin'ireto filazantsara ireto dia ny filazantsara ny Marka ny taloha indrindra. Ary na Matio aza dia naka tao anatin'ny filazantsara ny Marka nanoratana izany fa noho ny fandaminana hoe izy mifandraika kokoa ary maka bebe kokoa ny teny izay voasoratra ao amin'ny testamenta taloha dia natao hoe voalohany ao anatin'ny testamenta vaovao Matio. Ny mampiavaka ny Matio koa dia mampiseho ny fanjakan'Andriamanitra izy izay aseho amin'ny Jesosy amin'ny alalan'izay endrika tsy mbola nahitana azy nefa kosa amin'ny alalan'ny endrika ankehitriny tamin'ny fahatongavany tetỳ an-tany. Dia manamafy betsaka an'izany hoe fanjakan'Andriamanitra izany ny filazantsara ho an'ny Matio. Fa raha jerentsika ny zavatra nisy teto amin'ilay tantara 12. Tatsika fa misy fifandonana foana
eo amin'ny Jesosy sy ny fariseo. Ary eto amin'ny andin'ny faharoambefolo eto toko faharoambefolo eto dia tena hita fa tena mitombo be zany tsy fifankazahoana izany, zany fifamaliana izany, satria ny zavatra niseho teto dia nanao fahagagana Jesosy. Nisy demoniaka anankiray sady jamba no mona ary nositraniny Jesosy zany demoniaka izany, dia nety ny fialonany ny fariseo. Dia tena ny teny hoe tsy avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny fanahin'Andriamanitra no nandroahany Jesosy ny demoni tamin'ity demoniaka ity, fa tamin'ny Belzeboba. Tena zavatra tena tsy izy mihitsy, ary mahandriamanitra azy moa, mahandriamanitra an' Jesosy Kristy. Dia na tsy niteny kory ary ireo fariseo ireo dia fantany, vakina fotsiny ny fariseo tamin'izany ny amin'ny hoe nanao blasphème moa zany, miteny ratsy ny fanamasina, hoe miasa ny fanamasina, dia tena tsy fanamasina io fa asany ratsy. Dia tao anatin'izany zavatra niseho zany no ahitantsika ny tantara izay niseho teto. Fizarana voalohany isika teo dia hoe mitari-dalana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fanamasina. Raha jerentsika ny andin'ny fahavalo amby roapolo, andin'ny fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy averintsika ho vakiana ihany. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra no amoahako ny demoni, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra no amoahako ny demoni, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra kay efa tonga tamin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Ary eto izy dia miteny mazava izany hoe tamin'ny fanahin'Andriamanitra no amoahany demoni, ary dia efa tonga sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa inona moa izany fanjakan'Andriamanitra izany? Fanjakan'Andriamanitra dia avy amin'ny teny fototra hoe mpanjaka. Amin'ny teny frantsay izy dia ny hoe reine, souveraineté, pouvoir royal. Ary amin'ny teny hébreu koa dia misy ny hoe royauté, le règne, le pouvoir royal. Inona moa no tena zavatra misy eo amin'izany fanjakana izany? Rehefa miteny sika hoe fanjakana, voalohany misy ny mpanjaka. Ary izay ny fototry ny teny eto, misy ny mpanjaka. Ary faharoa dia ny hoe misy ny olona hoentina. Tsy fanjakana zany ny fanjakana anankiray na eo fotsiny le mpanjaka dia hoe eo le mpanjaka dia izy irery eo, tsy fanjakana ny antsoina izany, fa misy ny olona hoentina. Fahatelo, raha vao miteny hoe fanjakana isika dia misy ny lalàna. Misy lalàna mifehy zany, fa le olona hoentina tsy afaka manao izay tiana, fa misy lalàna apetraky ny mpanjaka dia manaraka izany daholo ny olona rehetra. Ary fahaefatra koa dia misy ny toerana izay isiny zany fanjakana izany. Izay anankiefatra izay zany no hitantsika raha vao miresaka isika hoe fanjakana. Mahakasika ny fanjakan'ny lanitra, fanjakan'Andriamanitra, tsara marihana fa ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra dia mitovy ihany ny heviny. Raha maheno zany tsika hoe fanjakan'Andriamanitra, maheno koa sika hoe fanjakan'ny lanitra, mitovy ihany zany. Fa i Matio no nandray no hoe fanjakan'ny lanitra, satria ny antefa tamin'ny Jiosy ny teny izay nosoratana ao anatin'ny filazantsarany Matio no antefa tamin'ny Jiosy. Ary ny Jiosy tamin'izany andro izany dia tena nanindraindra ny anaran'Andriamanitra, tsy azo tonononona foana izany anaran'Andriamanitra izany. Dia noho izany kolotsaina, noho izany fivavahany Jiosy izany, dia Matio mamery ny indroa amin'ny telopolo isy ao amin'ny filazantsarany mahakasika ny hoe fanjakan'Andriamanitra. Ary inefatra ihany no hoe inefatra ihany fanjakan'Andriamanitra, fa indroa amin'ny telopolo ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny heviny dia mitovy ihany. Ka rehefa izay ary no dikany hoe fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakanana lanitra, dia inona kosa no hitantsika ao anatin'izany? Hitantsika ao anatin'ity hoe tari-dalana ao fanjakan'Andriamanitra ny fanamasina, dia ny hoe fanjakan'Andriamanitra dia manafaka ny babo.
manafaka ny babo ny fanjakan'Andriamanitra eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Eo amin'ny 2:20 dia hitantsika le lehilahy azo ny fanahy ratsy, jamba sady mona, kanefa kosa nosotraniny Jesosy Kristy Tompo. Izany hoe fanjakan'Andriamanitra izany dia tsy fiteny fotsiny fa tena asa mivantana amin'ny fiainantsika. Asa mivantana teto izy dia tamin'ny alalan'ny famoahana ny demonia, tamin'ny alalan'ny fanasitranana, ny azambahana, mona koa ilay demoniaka, sitrany izany hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Zavatra misiditsidina eritreretintsika fotsiny ihany, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia miasa mivantana eo amin'ny fiainantsika. Tsy manala tsy mandroaka ny asan'ny demonia fotsiny ihany, fa mampahiratra ny jamba ary mampiteny ny mona ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany osintsika teo hoe ao anatin'ny fanjakana dia misy ny olona hoentina, misy ny vahoaka entina, ary ao anatin'izany vahoaka entina izany dia misy ireo fanomezam-pahasoavana izay toy ny fanasitranana, fahagagana, ny fahitana, dia fanehoana zavatra hanehoana ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe tena pratika ny fanjakan'Andriamanitra ary hitantsika nanomboka tamin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy nanala ny asan'ny demonia ary indrindra nanasitrana izay marary rehetra. Ary be da be ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny soratra masina be da be fahagagana izay nataon'i Jesosy Kristy Tompo. Eto moa izy dia santionany ray ihany, fa maro be ao ny demonia nivoaka, maro be ao ny aretina izay nisotranina, ary misy aza ny maty izay natsangana. Izany rehetrarehetra izany dia fampisehoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vakitsika teo koa moa tao anatin'ny perikopy androany amin'ny Korinthiana 1:12-17 hatramin'ny 9:10 dia hoe sarasarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana dia ao anatin'izany indrindra miara-miasa ny olona izay ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa ny fanjakana koa dia fanjakana iray sy miray ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Hitantsika ny ao amin'ny Matio 12:15-20. Ny fanjakana izay sarasaraina dia rava. Izany hoe ny ahafantarana ny fanjakan'Andriamanitra koa izany dia tena iraisan'ny ray zanaka fanahy masina, ary indrindra iraisan'ny mpino. Tena iraisan'ny mpino. Dia tenen'i Jesosy tamin'ny fariseo eto hoe tsisy fanjakana izany hoe miady hatramo dia haritra, fa rava ny fanjakana. Dia toy izany koa ny fanjakan'Andriamanitra. Tsisy fanjakan'Andriamanitra izany izay hoe miady hatramo dia hoe haharitra. Ary ao amin'ny Korintiana koa moa izany, amin'ny Korintiana 1:12-4 dia hitantsika hoe samihafa ny fanomezana, ny asa sy ny hery, nefa iray ihany ny tompo, iray ny fanahy ary iray Andriamanitra. Izany hoe ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia misy ny firaisana. Eo amin'izay olona mino vahoaka an'Andriamanitra dia manana firaisana feno ao anatin'izany ary zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Raha izay ary ny mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra izay hitantsika hoe manomboka amin'ny fiainantsika ety an-tany, nanomboka tamin'i Jesosy Kristy izay efa tonga tety, dia inona kosa no takian'Andriamanitra amintsika ary hiditra sahady ao amin'ny tapany faharoa isika. Fanjakan'Andriamanitra dia mitaky fanapahan-kevitra mazava. Taky fanapahan-kevitra mazava ny fanjakan'Andriamanitra. Tenentsika tena mpiandohana hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy tokony ho matimaty, ary ny olona manaraka ny tompo dia tsy tokony ho matimaty. Ary ny ao amin'ny Matio 12:13 teo dia miteny hoe izay tsy miaraka amiko dia manohitra ahy, ary izay tsy mamory dia manaparitaka, mampiahaka. Dia izany ny ten'Andriamanitra izay hitantsika teny. Izany hoe tsy misy ny eo eo, fa na ianao atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ianao atao amin'ny fanjakan'ny Satana. Dia izany no hitantsika eto amin'izany hoe inona no safidy tokony atao. Safidy tokony atao izany dia milaza marina ianao
hoe iza no arahinao fa tsy misy ny eo anelanelany, tsy misy ny matimaty fa na safidy ao amin'i Jesosy Kristy tompo na ny safidy dia tsy ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Izany hoe raha vao ao zany fisalasalany mbola heritreritra, mbola tsy fantatro fa mbola eo ihany dia fa tsaroa fa tena efa any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ianao izay. Dia ao anatin'izany mila saintsaintsika hoe mila manana fanapahan-kevitra mazava. Ny ao anatin'izany hoe mila fanapahan-kevitra izany koa dia ao anatin'ny ady ara-panahy. Ady ara-panahy. Matetika isika dia miteny hoe misy ny tsara ary misy ny ratsy. Dia ohatra ny tao hoe zavatra saintsaintsika fotsiny izany. Matetika moa izany any amin'ny sarimihetsika ireny dia hoe misy tia ny tsara, misy ny ratsy. Vaoka ho fantatsika fa tena misy izany eo amin'ny fiainana ara-panahy. Teto Jesosy Kristy tena nandroaka ny demonia ary izany dia tena misy. Asa moa isika raha misy efa nanatrika fotoam-pifoazana tamin'ireny hoe famoahana demonia ireny. Fa tena misy izany riavana, tena misy. Ary ao anatin'izany tena tsapanao hoe eo ny mazava ary eo ny maizina. Izany indrindra ny mahatonga antsika tokony hisafidy hoe asa ny mazava fa tsy ny asa ny maizina. Hitantsika amin'ny ankapobeny amin'ny asan'ny mpiandry fametrahan-tanana famoahana ny demonia. Fa misy fanontaniana anankiray hoe eritrereto hoe ao amin'ny toerana anankiray ianao, tsisy mpiandry eo, tsisy nenina fa ianao rery ihany. Eo misy olona misy demonia ohatra, na eo misy olona tena marary mafy ohatra. Inona no ataonao anatin'izany? Tsy afaka hoe andeha telefona mety hoe amin'ny toerana tsisy fiangonana, tsisy pastera, tsisy nenina. Ao anatin'izany dia omen'Andriamanitra fahefana isika hanao safidy. Ary jerentsika ny ao amin'ny jerentsika ny ao amin'ny marika toko fa 9 marika toko fa 9 andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 9. Jerentsika marika toko fa 9 ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao famantarana izao no anarak'izay mihino. Hamoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Hametra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Fanontaniana amintsika hoe izao famantarana izao no anaraka an'iza hozy izy? Izay mino, izay mino. Izany hoe tsika mino izany dia manana fahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy handroaka ny asan'ny Satana, hanasitrana ny aretina rehetra ary hanala izay rehetra manakana tavan'Andriamanitra tsy asa amintsika. Ary ao anatin'izany indrindra riavana tokony hanaovantsika safidy mazava. Mifidiana ny fanjakan'Andriamanitra riavana. Aza misalasana fa mbola miantso ny tenin'Andriamanitra androany. Ny atonga antsika anana izany fanapahan-kevitra entitra izany dia misafidy ny fanjakan'Andriamanitra. Fampiarana izany dia inona ary ny andraikitra izay tokony ho alipino izay ao anatin'izany fanjakana izany. Ny andraikitra dia mikatsaka ny fisehoan'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakariva amin'ny lafiny rehetra. Mikatsaka sy mikatsaka mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny heriny eo amin'ny fiainany manokana sy eo amin'ny fiainany manodidina sy eo amin'ny fiainany fiangonana. Aza atao teorika fotsiny riavana fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa iaino, sarao amin'ny zanantsika amin'ny manodidina antsika fa tena misy ny fanjakan'Andriamanitra ary mbola misy ny herin'Andriamanitra lehibe ary Andriamanitra dia tena miasa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izay efa tonga maty hamonjy antsika ary mbola mampiseho fahagagana. Fahagagana dia tena mbola misy riavana. Tsy lovantsofina fotsiny izany, tsy fombafomba fotsiny ny hamakitsika ny ten'Andriamanitra fa tena hitantsika fa tena misy fahagagana lehibe atao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika eto.
ka ao anatin'izany ry havana dia mahasotoa manolo tena feno fa ny finoana sy ny fivavahana no ahafahantsika mandresy ny asan'ny satana ary mampiseho ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fanahy masina no mitari-dalana antsika mba aizantsika manana fanapahan-kevitra entitra sy matotra ka hisafidy ny fiainana mandrakizay ary hisafidy ny hanaraka an'i Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy antsika amin'ny fiainana. Ry havana, tsy fotoana fiandrasana intsony izao. Ry havana, tonga ny mpanjaka, tonga ny fanjakana, ataovy ny safidinao. Fa raha amin'ity andro ity dia mitari-dalana ny fanahy masina voalohany ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary mitari-dalana ny fanahy masina faharoa mba ho amin'ny fanapahan-kevitra entitra sy andehanana araka ny sitrapon'ny tompo mba hiseho sy hamirapiratra izany fanjakan'Andriamanitra izany. Frères et sœurs en Jésus-Christ, imaginez un instant que vous vous réveillez un matin et dans un pays en guerre, il y a des sirènes qui hurlent, les rues sont désertes, les cœurs sont partagés et deux camps s'affrontent. Il y a deux royaumes, deux visions du monde, deux forces invisibles, mais bien réelles et qui se disputent l'autorité. Et au milieu de cette confusion, un appel solennel retentit. Il est temps de choisir ton camp. Il est temps de choisir ton camp. La parole de Dieu n'est pas une simple histoire ancienne, ni un récit pour alimenter notre curiosité. C'est un cri d'alerte spirituelle, une révélation puissante. Le royaume de Dieu est là. Il s'est approché de nous. Sur la base de l'évangile selon Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 30, nous allons voir deux parties sous le thème de ce mois. Le Saint-Esprit nous dirige. Cet évangile est destiné aux Juifs et écrit par l'apôtre Matthieu, qui est l'un des 12 apôtres appelés par Jésus. Il est aussi connu sous le nom de Lévi, un collecteur d'impôts que Jésus a appelé à le suivre. En tant que collecteur d'impôts, il travaillait probablement pour l'administration romaine, ce qui le rendait mal vu par les Juifs pieux de son temps. Le chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu se situe dans un contexte de conflit croissant entre Jésus et les autorités religieuses juives, notamment les pharisiens. Ce chapitre marque une intensification de l'opposition à Jésus qui a commencé dès les chapitres précédents, mais devient ici plus explicite et plus structurée. Les deux parties tirées de ce chapitre et de ces versets spécifiquement, premièrement, le Saint-Esprit nous dirige vers le royaume de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous dirige vers une décision claire pour choisir notre camp. Premièrement, le royaume de Dieu nous guide vers, le Saint-Esprit nous guide vers le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu est une réalité présente, venue avec puissance et justice. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, au nom de Jésus, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, disait Jésus. » Dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu, dans l'Évangile selon Matthieu, appelé aussi royaume des cieux, désigne le règne souverain de Dieu sur le monde, mais aussi une réalité spirituelle et eschatologique. C'est un concept central de l'enseignement de Jésus. L'origine du mot « royaume », il y en a deux, tirés de l'origine grecque et de l'origine hébreu, veut dire souveraineté, règne, autorité, règne, pouvoir royal. Nous voyons donc dans ce chapitre que c'est une réalité présente
que Jésus amène ici et que Jésus amène le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est spirituel, surnaturel, juste et libérateur. Il ne vient pas avec des chars et des épées, mais avec l'autorité de l'Esprit de Dieu. Nous avons vu également dans Samuel, deuxième livre de Samuel, que David, inspiré par l'Esprit de l'Éternel, prophétise un règne de justice et il prophétisait sur Jésus. Nous voyons aussi que le royaume libère les captifs. Dans le verset 22, il y a un homme possédé, aveugle et muet, mais délivré et restauré. Le royaume ne se limite pas à des discours religieux. Il agit concrètement, là où il se manifeste. Les jeunes tombent, les yeux s'ouvrent, les bouches louent l'Éternel. C'est le combat de Jésus contre les puissances des ténèbres, non contre les hommes. Et nous avons aussi lu dans Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10, les dons de l'Esprit, comme le discernement, les guérisons et les miracles, sont des manifestations visibles de ce royaume actif et vivant. L'Esprit qui agit dans l'Église aujourd'hui est le même qui accompagnait Jésus dans ses délivrances. Mais le royaume est aussi fondé sur l'unité divine. Dans le verset 25, Jésus disait « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. » Le royaume de Dieu est donc parfaitement uni dans la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, et il n'y a ni rivalité, ni confusion, mais une collaboration divine qui produit ordre, paix et puissance. La deuxième partie de cette prédication, le royaume de Dieu exige une décision claire, c'est-à-dire il faut choisir son propre camp. Jésus rejette toute neutralité. Comme il dit dans le verset 30 de Matthieu chapitre 12, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Ça donne à réfléchir. Il n'y a pas de zone grise dans le royaume de Dieu. On ne peut pas être à moitié chrétien ou essayer de vivre entre les deux royaumes du bien et du mal. Le royaume demande une allégeance totale. Le combat spirituel aussi est réel. Nous voyons ici l'homme qui a été guéri par Jésus. Donc, il faut savoir que le diable ne relâche pas ses captifs volontairement. Mais Jésus est plus fort, venu pour lier Satan et libérer les âmes. Une question qui se pose. As-tu laissé Jésus entrer dans ta maison spirituelle pour renverser l'ennemi? C'est une question qui se pose à tout le monde. Il y a le royaume de Dieu et le royaume du mal. Donc, entre ces deux, il faudrait choisir. On ne peut pas vivre entre les deux royaumes. Soit on rassemble avec Jésus, soit on disperse pour l'ennemi. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Dieu ne cherche pas des fans. Il veut des citoyens engagés, des soldats fidèles, frères et sœurs. L'heure n'est plus à l'hésitation. Le roi est là. Le royaume est là. Choisissez votre camp. Prions. Misaotra anao izay Andriamanitra fa afaka nandrezany tenao izany. Manambara ianao fa misy ny fanjakanao ary nitari-dalana ny fananao masina. Nafantaranay tamin'ity andron'io ity fa tari-dalana ho amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ianao. Ampio mba hiasa ao anatin'ny fon'ny olona rehetra tsirairay avy. Izany teny izany. Ka tsy ho fahalalana ratsy-saina fotsiny, ahafantatra ny fanjakanao fa tena fiainana. Fandraisana anao Jesosy Kristy Tompo, mpamonjy, izay tonga tetỳ an-tany, nandrava ny asany maizina, namoaka ny demoniana, nasitrana ny aretina rehetra.
eny hatramin'ny fahafatesana azy misaotra anao izay efa afaka namaky izany teny izany, afaka niaino izany teny izany, dia ho fiainanay ho fifalianay ny teninao, ary dia mba ho voninahitry ny anaranao ny fanolorany tena ny tsirairay avy, ka ho tena fanapahan-kevitra etitra, matotra, ary tena iainana ho azy, ho an'ny ankohonany, ho an'ny manodidina azy, ary ho an'ny fiangonana izany fanjakan'Andriamanitra izany. Dia ny voninahitra ho anao rery amin'ny tompo, dia ny fiadanana ho aminay, ary izany fanjakanao izany manomboka ety an-tany ka hitohatra ny an-danitra ho amin'ny fiavianao, ary antofanay ny fiainana mandrakizay. Amen.